avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafy orina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Nafanany grevin'ireo mpitatitra ny taky ny fanafoanana ny sazy sy ny fanararotapahefana ataon'ny polisy androany. Izy ireo izay hiverina hiasa raha mpitso araka andinika ny arana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Lanina sy mpanovana teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly alina ny volavolan-dalàna amin'ny fientedi-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Nojerena manokana tamin'ny famolavolana ny tedi-bola mpanjakana ny fiahinany sosialy sy ny fampiroboroboana ny toe-karena ho ny minisitra tompon'andraikitra. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tobim-piantsonana fisandratana rehefa tsy nokotihana nandritra ny taona maro. Nisy ireo mpitatitra nanaiky ny fandaminana fa maro ihany koa ireo mbola miziriziry. Itety faritra mpiofandreo mpiasa mpanjakana ny eo anivon'ny Institut National de Formation Administrative na ny INFA manomboka izao. Isan'ny tanjona ny anamaivana ny vesatra mianjady amin'ny mpiasa mpanjakana. Ho ny teo anivon'ny Ministera ny asa, ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana. Olona roa no namony ainy vokatry ny tifitra nataon'ny tafika Israelianina tany atsimon'ny Liban, araka ny tatitry ny fiarovana sivily sy ny fampalalam-baovao libanais, fifampitifirana izay mitranga ao anatin'ny fisokafany dingana fahadimy, ny fifanarahana hitadiavam-baolana manoloana ny ady, ny antsipriandreo. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray atao amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboko kilasy tomboko vavy manasa no avy hatrany anaraka ny antsipirian'izay etya mpanomboana dia lanatsiny ny fahatarana no lafo ny fanomanana fa hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ny ala ity nidina an-dalambe na hoentsika fitakiana fanafoanana sazy sy ny fanararotapahefana ataon'ny polisy azy ireo mpitatitra sy ny mpanampy azy izany hoe ny resevera tamin'ity androany taorian'izay nisy nidinika ny arahan'izy ireo sy ny tompona ndraiky mpanjakana samy hafa fa tapaka fa hiverina hiasa ny zotra rehetra manomboka raha mpitso ankoatr'izay ho foanana vonjo maika ansara ny famodirana fourrière ny fiara izay mitetina 2 hetsy ariary navoaka ny atoandro teo ihany koa teny amin'ny lapa-mpanjakana Iavoloha ireo fiarabe hitatitra maimaim-poana ny vahoaka taorian'izay fitokonana nataon'ny mpitady izay Tsiara Soarvelo. Ny korotana ny fifamoivoizana sy ny fitaterana teto andrenivohitra nanomboka ny maraina teo no ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra fitateram-bahoaka nahitana ny solitena ny mpamily sy receveur androany izay tsy nanatao miteraka ny asa fitaterana andavanandro voatery nandeha tongotra ny ankamaroa ny mponina teto Antananarivo sy ny manodidina ndrohitra teny amin'ny lapan'ny tanàna ireo mpitatitra rehefa nanao hetsika fitakina teny amin'ny toerana samihafa avy niatrana tena toerana ny mpitandro ny filaminana nanakana azy ireo tsy hiditra tao amin'ny lapan'ny tanàna ary nandamina mba ho solitenan'izy ireo no niaona tamin'ny tompon'andraikitra ny komina raikitra ny torabasy sy ny fifanosehana niteraka fahasimban'ireo fiarabe ny komina misa 3.
Araka ny fitarenan'ireo mpitatitra mahatratratra amin'ny roa hetsy ariary ny vola alain'ireo polisy rehefa misy ny tranga tsy fanaran-dalàna ataon'ireo mpitatitra toy ny fampidinana na fampidinana olona anaty fitohanan'ny fifamoivoizana ka antony fitokonana androany. Mpamily iray ihany koa no namony ainy voaingana rehefa niaran'izany sazy izany araka ny fitarenana hatrany. Ny antony joronay tsy mahatonga anay grevy dia noho ny fanararoa tapahefana ataony DTM-mahi sy ny mahavisatroka 10 millions de francs no alainy zareo ao anatin'ny forera. Ny tôbila nefa efa vonjaina tsy hiasa. Aiza no ahitanay no andoavana izany vola izany. Firy barety io, isan'ny ty barety iny vola aloha firy zandry. Sady mistila be. Le mahavisatroka ka reo mahavisatroka reo mihitsy. Raha hoe manao fadisoa zay azonao. Fa le izy any apostiny le izy. Raha resaka lalao madio le izy totana any amin'ny commune fanatsarana ny tanàna ne zany fanasoavana vahoaka daholo. Fa ny tena marina sady maka vola le rony manopy maka an'le fisy maka papier. Za tsy amin'ny alanty misy an'izao angahany tsy lalana zany tsika nefa hanovana dia diavintsika dia tsika tantandalàna le izy. Ny vahoaka no mizaka ny tserany ainy vokatry ny fanapa-kevitra tsy ampiheverana no resiny mpitantana ny commune hoy ny lehibe ny faritra Analamanga mpisolo toerana. Tenako chef de région ny tenako tsy manitsaka mihitsy ny andraikitry ny commune kanefa kosa tonga amina dimension hafa tsika androany dia io dimension irahantsika mahita io zany olona mpitatitra zany ampanetretena ny resana amintsika mpanao gazety efa noresahako tamin'ny Andriamatoa PDS hoe tsy resaka fitadiavam-bolana ny fanasaziana fa resaka fanovana mentalité an'olona mba hanara-dalàna fa ny tanjon'ny commune dia le tady vola be mihitsy ao anatin'izao vanim-potoana izao ka manahirana ny zavatra. Raha miandany amin'ny fanavaozana ianao, raha miandany ao anatin'ny fitondram-panjakana ianao satria ianao olom-boatendry mahitsy amin'ny teny dia amiko tokony ho tonga ao anatin'ny sainao tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny fety ohatran'izao andeha hitondrana fanaporontanana. Tsy tokony hamoahana an'ireny lalàna tahak'ireny. Ko maninona rehefa eo tonga eo amin'ny toerana izy dia izao no namaliny aho hoe ianao tsy manaiky fa niaka manaiky matolany le lalàna. Ahoana ary zany? Fa ngavy antsika zany rehefa atao amin'ny commune dia mpanohitra. Fa rehefa tsy ao anatin'ny commune intsony dia zavatra hafa le zavatra. Ohatra mampametra-panontaniana anazy le lojika politika ao anatin'izy. Samy manao ny tsy mety ny rotono takala-sipatra ny vahoaka ho ny olom-pirenena. Tokony isy fanapa-kevitra tsy hiverena ny olana intsony hoy ireo mpampiasa fiara fitateram-bahoaka. Ankilany ny tarenan'izy ireo ihany koa ny atsiramina sy ny fandikan-dalàna samihafa ataon'ireo mpitatitra. Fa tena samy manao ny tsy mety daholo na le polisy na le taxi be reo. Ny aloha amin'ny fitateram-bahoaka aloha zany tiako tenenina dia tokony mba hanaja mpandeha zareo efa tena mijaly any mpandeha amin'ireo indrindra rehefa harivariva matahotra le sécurité zany matahotra le vahoaka dia tsy maintsy mody daholo dia le olona nefa be dia fanosika samy maika hody nefa le taxi be tsy maraka rehefa hariva dia mijaly mihitsy le vahoaka eto aminay zany tena ahitana zany mihitsy. Nisy ny fifamidiniana teo amin'ireo solotena ny mpitatitra sy ny tompon'andraikitra samihafa fa ny atoandro teo taoriany savorivory samihafa. Nisy ny fanapa-kevitra niraisina iantohana ny filaminana sy ny fiarovana ny vahoaka ary ny fampanjakana ny lalàna araka ny napetraky ny teo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Isan'ny tapaka fahiverana iasa ireo zotra rehetra eto an-drenivohitra. Ny zavatra tapaka tao anatiny dia nisy fampetona an'le sazy zay aloha amin'le licence anaovana ny numérique. Faharoa mbola nanay koa ny commune omaly tsy apetaka ntsony le sazy 200 000 ariary le sazy fourrière iny dia nanaiky daholo ny rehetrarehetra teto ary napatsehivonay amin'zareo fa misy vola alohanareo any amin'ny coopérative dia lazaina fa efa lasa ty amin'ny commune nefa tsy tonga ty amin'ny commune zay zavatra zay. Misy comité atsangana ary natsangana eo omaly chauffeur comité sy receveur anangana satany mpitatitra antsika dia io comité io ny anapaka azy fa tsy ny commune akory tapaka maly io fa nareo tsy nitenen'ny tao anatiny.
nisy ireo nilaza fa tsy nanaiky ny hevitra tapaka ka mikasany anohy ny fitokonana nanao antso amin'ny rehetra ankilany avy eo anivy ny komina Antananarivo renivohitra anome lanja ny fifampiresahana sy ny fifanajana isoroana izay mety ho fanelingelenana ny fiainan'ny mponina indrindra amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao. Ankoatra izay efa nanomboka ny aingana teny avoloha ireo fiara hitatitra maimam-pona ny vahoaka eto Antananarivo manoloana ny olan'ny fitaterana. Tahaka izao ny zotra ny ireo fiara iantsoroka ny fitaterana vozimaika nanomboka ny ariva teo ary itoira Ampitso. Axa 1 Ampeflo Itosy, Axa 2 Anosiampita-tafika Fenoarivo, Axa 3 67 hectares Avadobe, Ambotrimanjaka Andranotapahana, Axe 4 Andravoahangy Apasapito, Ambomangakely Ambomalaza, Axe 5 Knapsa Ampeflo Anjomakely, Axe 6 Ambodivony Analamahitsy Sabotsinamena, Axe 7 Anosy Domaine Alasora. Izay ny grevy mpitatitra sy ny fiatrekan'izay tamin'ny fitaterana teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity. Falanina sy mpanitsina teny amin'ny anteny mera-pirenena omaly alina ny volavolan-dalàna amin'ny fentetebola mpanjakana na ny PLFR ho antona 2024. Isan'ny nojerena manokana tao anatin'izay famolavolana sy ny fandaniana ny tetebola mpanjakan'izay ny fiahinany sosialim-bahoaka sy ny fampiroboroboana. Lafy ny ara-toekarena hono minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola nandritra izay fandaniana ny volavolan-dalàna amin'ny fentetebola mpanjakana ho antona 2024 zay. Rina fitiavana. Nafana ny ady hevitra teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny teknisianina avy amin'ny ministerany fitantanam-bola sy ny toekarena nandritra ny fandaminana ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetebola mpanjakana na sy mpanitsina na ny PLFR 2024. Efa tany amin'ny misasakala vao ny farana ny fandaniana raha toka nanomboka omaly tamin'ny 3 ora tolakandro izany. Lanina sy mpanovana teny amin'ny anteny mera-pirenena omaly alina araka izany ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetebola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Mifotra amin'ny teboka telo lehibe ity tetebola mpanjakana na sy mpanitsina ity, ny famalina ny filany vahoaka, ny fametrahana ny rary ny ara-tsosialy ary ny fampandrosoana ny ara-toekarena. Isan'ny songadina ao amin'ny ity LFR 2026 ity ny fiakarana 400 ny tetebola fandaniana raha toka ny akatra 420 ny tetebola fampandeana anjara-panjakana raha oharina tamin'ny LFI 2024. Ny akatra 300 ny tetebola ara-sosialy, ny tombo 500 ny fototra-afitrasa ary ny 500 ny lafy ny famokarana. Ny akatra 420 ny tetebola ho an'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjara-pahefana. Mahakasika ny fampidiran-ketra anatiny, ny akatra 900 ny vola miditra azo amin'ny lafy ny ara-ketra, izany hoe mahery ny 4 miliara ariary ny kendraina ao anatin'ny LFR 2026 raha toka mahery ny 5 miliara izany tamin'ny taona 2024. Isana mentrana etra ohatra ny lamba friperie afarana avy any ivelany ny 100,000. Toy izay ihany koa ny varina farana akana aba 20,000, ny fiara elektrika tataovana etra 5 hatramin'ny 20,000. Nesorina ny TVA 20,000 ny zana-bola laina ho areo mindram-bola any amin'ny banky ampiroboroboana ny lafy ny fandrarana sy ny fampiasam-bola. Nanazava ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa manome lanja ny famokarana eto an-toerana sy ny fandrarana ny fanitsina natao sy ny fijerena ny tombontsoa ny vahoaka. Eo amin'ny lafiny faharoa dia misy ny fananjentsika zany transport sosialy sy ny resaka ara-toekarena miaraka. Zany hoe ny mesura zany ny fitera zany zay matontina na fandaniana zany io na fitakiana etra io dia mijery amin'izay ara-sosialy sy ara-toekarena zay miaraka. Ny resaka ara-sosialy tsy dia tena mahomby loatra, marina fa hoe misy ny amehana leo mizaravary tsika ohatra varomorazintany fa ny tena ara-sosialy goavana mahafika ny vahoaka zany dia ny famoronana tsikelikely ny asa. Fanampiana reny orinasa faran'izay madinika reny sy tsaratsara reny mba hitombo zany ny asa. Zany ohatra no novatsika ny hevitra amin'ireo friperireo. Isan'ny teboka ny tondrana fanitsina tamin'ny LFR 2024 ny sara-pahazahoan-dalana hiditra viza ka hitondra vola miditra manodidina ny 4 miliara ariary. Ny fanafoanana izany ho an'ireo mpizahatany tonga amin'ny sambo fitsangatsanganana, ny fanitsina ny TVA amin'ny vokatra avy amin'ny mpivarokena ary ny fanafoanana ny aba amin'ny fatseranana ho an'ireo vokatra enti-miady amin'ny moka.
Ny abalaina amin'ny elabera no vaina ho 5,7 isaky ny litatra raha toka 5,7 ny voasoratra. Itombo 7,2 miliara ariary ny vola miditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana noho ny fitombony etry. Nampitomboana 4 miliara ariary ny tedi-bola ho an'ny angovo ho fiatriana ny tsisiny ny délestage. Izany hoe mitentina 3,7 miliara ariary ny vola fanampiny nomeny ny jirama. Toy izay ihany koa mitentina 7,7 miliara ariary ny fanampiana ho an'ny vidy-solika manoloana ny mety fiakaran'ny vidy-solika raisam-pirenena noho ny ady any Moyen-Orient. Ary marina fanavaina hoe tokony hafangianina ny exécution an'ireny dépense reny zany sy reny projet reny satria raha vao misy fatarana reny dia mitarika an'le coût zany coût financier coût économique des abe tsy fahampiana foto-drafitrasa araka ny tenena teo iny dia miteraka fahatiantoka 200 ny PIB isataona zany very aloha tokony ho azontsika zany tena very izy 320 milliards zany 320 millions de dollars isataona very zany natiny izy no zany zava-dehibe zany ny fandaniana eo amin'ny foto-drafitrasa raha toekarena. Izay moa zany ezaka goavana zany zay atao amin'ny ministère zany sy le gouvernement mihitsy le hoe atao zay nafanganana ny exécution de dépenses. Tsayevina, vinavinaina hotely faingo valo isanjato ny arikarena faobe ho an'ny taona 2024. Mbola esy ny fivoriana tsy ara-potoana indromy sesy hoentina mandany ireo tolo-dalàna maro tsy mbola voadinika. Tsy veta tamin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ny fandiniana ireo fanadiadiana parlementaire toy ny fitoriana ny Andry Rajoelina sy ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana ka any amin'ny fivoriana tsy ara-potoana no anaovana izany raha nambara ny filohan'ny antenimera-pirenena. Mikendry ny any tsindro lalàna amin'ny feny fananantany ny tanjon'ny fikonan-doam-pirenena momba ny fanajariana ny tany. Amin'ny fananantany ny toeram-ponenana sy ny trano fonenana voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna ho avy fa hiverina amin'ny fanjakana ny tany izay nobodony ny mpanjana tany manerana ny nosy ary hozaraina ho an'ny vahoaka malagasy manajary. Foana treto ihany koa ny azon'ny vahiny na maritra na nandova fa miverina amin'ny fitondrana malagasy ihany koa ny tany araka ny songadina nandritra izay fikonan-doam-pirenena momba ny fanajariana ny tany izay androany Tojondrina Tahiry. Mankalaza ny fetim-pirenena isika isaky ny 20 Jona kanefa ny malagasy aza tsy misitraka ny taniny akory hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharaha-tany. Fanampon'izay miteraka ady sy fifandirana izay mahatonga tsy fandriam-pahalema ny ananivo ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Ho fantsiana ireo andinin-dalàna izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy mahakasika ny fitantanana ny raharaha-tany eto Madagasikara no antony fakan-kevitra no tanterahan'ny ministeran'ny fananantany sy ny raharaha-tany Omaly sy Androany. Mbola sahirana ihany isika malagasy ny resaka raharaha-tany tato anatin'izany 20 taona zany. Ka fotoana angamba zao hijoroana hanavaozantsika hanarenantsika ny tsy nety rehetra nandritra izay 20 taona zao ary raha tsy tafanaovano zao sika dia sanatria ho very tanteraka. Manantena fiovana amin'ny fandaminana ny raharaha-tany eto Madagasikara ny vahoaka malagasy amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Indrindra ny hamahan'ny fitondram-panjakana ireo olana ara-tany sy ny fananantany maro manerana ny Madagasikara. Ny fahatsapana ny fidirana antsehatra ny fanjakana amin'ny famahana ireo olana ireo indrindra no antony ny rosona tamin'ny fikonan-doam-pirenena mahakasika ny fananantany sy ny raharaha-tany izao. Ny zavatra tsikaratra mikasika ny tany dia miteraka tsy fandriam-pahalemana. Mbola lalin'ny mpankaloatra ny ati-tany eto amin'ny firenentsika. Miteraka ady eo am-piarahamonina, miteraka ady amin'ny samy mpiray-tanàna. Eny manakorontana mihitsy ny filaminana amin'ny tany sy ny fanjakana. Mikorontana ny rafitra sahala tamin'ny Repoblika voalohany ny rafitra ny tanàn-dehibe. Ka miteraka tsy fandrosoana zany. Mila sara-piara amin'ny tantsika isika hoy ny ministra Androany. Tokony tombontsoany ny vahoaka malagasy araka izany no tapaka ao anatin'ny fikaonan-doha
Anisan'ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny fanovana ny fampisidràna ny vahoaka malagasy nanajary ny tany ny colon. Ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana izay nambara fa ny fikarakarana ny taratasy tany manana velarina 5,000 metatra toradroa izay vao miakatra eny anivon'ny ministera fa ny ambanin'izay dia atao eny anivon'ny commune. Eo ihany koa ny ady amin'ny fibodona tany ataon'ny vahiny. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny fitaterana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny tobim-piantsonana fisandratana amoronakona rehefa tsy nokitiana nandritra ny taona maro. Efa nanomboka ny asa teny an-toeran'ireo taxi borosy sasany na izany aza mbola isy ny fanatsarana sy ny fametrahan'ireo fitsipika fanampiny hanamafisana ny fampandehanana ny vodi-dravitrasa raha ny faneho-kevitra ny entiny tompon'andraikitra samihafa teo anivo amin'ny ministera tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity Entsora Soarimalala. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny tobim-piantsonana fisandratana amoronakona taorian'ny fiandrasana efa ho 10 taona. Araky ny fanazavana, efa vita ny fandrindrana niaraka tamin'ireo kooperativa mpitatitra rehetra. Anisan'izany ny fampiofanana ireo mpiasan'ny guichet sy ny fanomanana ireo sampandrara isatsokajiny. Teknolojia moderna no ampiasaina eny an-toerana, na amin'ny fandraisana ny mpandeha izany, na amin'ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny fiara-pitatitra. Tanjona amin'izany ny hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra sy ny filaminana eo amin'ny sehatra ny fitanterana. Araka ny efa hitantsika izao moa zany dia efa tonga eto tokoa ny fiara izay handray fiangana hamonjy ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahafito ary manomboka androany ihany koa dia efa misy fahatongavana ho an'ireo fiara zany avy any amin'ny faritra mampiasa an'ireo lalam-pirenen'ireo androany eto amin'ny tobim-piantsonana amoronakona. Araka ny hitantsika ao anatiny ao dia misy code couleur ao couleur mavo dia natokana ho an'ny régional RN7, couleur mena dia natokana ho an'ny national RN7 ary ny manga kosa dia ho an'ny régional sy ny national mampiasa ny RN2. Misy ny filan-kevitra na ny accueil mandray ny mpandeha rehetra izay anorona an'zareo zany an'izay pitsopitsony rehetra izay. Efa nisy ireo taxi borosy nanomboka ny asa teny amin'ny tobim-piantsonana androany. Misy kosa ireo mbola niandry ny toromarika farany avy amin'ireo tompon'andraikitra ny kooperativa misy azy. Fanombohana ihany izao ka mbola vitsy ireo mpandeha hita teny an-toerana. Anisan'ny anton'izany ny fitokonana ireo fiara fitateram-bahoaka teto Andrenivohitra ka maro tamin'ireo efa nanao famandrihana amelony tsy afaka tonga teny amin'ny tobim-piantsonana noho ny fahasahiranana teo amin'ny fivezivezeny. Atry ny maraina be moa zany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministère zany sy ny ATT eo koa ny concessionnaire izay mahazo ny fitantanana anty dia efa nandrindrany zany fiangana rehetrarehetra. Efa hitanareo ireo moa zany efa miantsona daholo ny taxi borosy izay iainga na ny régional zany na ny national dia mino antsika fa ny androany zany dia mbola fanombona io dia mety tsy dia mbola mifanaraka amin'ny neritreretina fa manomboka rapitso sy ny manaraka dia efa ho aty zany ny fiangana zany. No amafisy ny tompon'andraikitra fa tsy miova ny lamina efa napetraka ka ny fanajana ny safidy ny mpandeha sy ny mpitatitra no mbola fototra hijoroany ny fandaminana. No amarinina ihany koa fa mbola maro ireo fanatsarana ho tanteraina sy ireo fitsipika apetraka tsikelikely mba hiantohana ny fahombiazan'ny tomom-piantsonana sy hisorohana ny mety ho fatsy antoka indrindra amin'izao dingana fanombohana izao. Lafomba vao hafa mbola maro amin'ireo mpiasa izay nanantanteraka ny fanoratana anarana biometrika no tsy mbola nandray ny tampi-karamany hatramin'izao raha ny fitarainana. Nitondra fanazavana manoloan'izay androany mpandrindra ny tetikasa Prodigika nilaza fa ho efaina mialohan'ny fetim-pirenena ho avy izao ny karamany izy ireo rina fitiavana. Andro maromaro izay velotaraina noho ny tsy mbola nandraisan'ny karamana volana Mey sy Jona ireo mpiasa maherin'ny zato nanatanterana ny fanoratana anarana biometrika. Ny asa efa mandeha saingy ny karama tsy mbola voaray ka antony angatan'izy ireo ny andohavana izany. Manoloana ity olana momba ny karama ity, mitondra fanazavana ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa Prodigy ka nanambary fa noho ny olana tamin'ny fahadisoana ny famenona ny mombamomba n'ireo mpiasa no antony tsy nahavoray ny karaman'izy ireo. Nilaza ny tenany fa ho voalomy alohan'ny 9 Jona ny karaman'ireo mpiasa raha ny fanazavana. Dia ho an'ny toyany mba ahafahantsika manana antoka ho an'ny fanatanterahana ny asa amin'ny andavanandro
dia manome tompony avy aty amin'ny tetikasa prodigie fa alohany ataperany tetikasa dia tsy maintsy voaloha daholoa ny tambokaramatsika rehetra zay nisehatra atao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa zao toka amin'ity tsy piana manokana fa mialohan'ny fahinambapolo volana jiona zao dia ho alefa manontolo ny tambokarama tsika rehetra ny volana me dia alohan'ny fahatelopolo ny volana jiona indray dia ho voaraintsika rehetra ihany koa ny tambokarama ho an'ny volana jiona. Ny ohatravy roeny tamin'ny tanjona napetraka ny olona voasoratra ianarana biometrika hatreto raha ny fanazavana trany. Raha roa tapitrisy ny vinavina ho voasoratra ianarana tafiakatra maherin'ny dimy tapitrisy ho voarakitra ao anatin'ny angirakitra hatreto. Tataratra ihany na dia ataoko hoe ny ara-pitaovana ny olana madinidinika eo ihany koa ny olana ny fisitrahana ny herinaratra fa indrindrandrindra ny connectivité efa misy vaolana fandraiky amin'izay nentin'ny tetikasa dia ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe kity Starlink zay mifanindran-dalana amin'ireo fampiasana ihany koa ny avy amin'ireo opérateur ho antsika zay tsy manana an'ireo taratasy fahizanareo kosa dia entanina hatrany anatona an'ireo boriboritany na eny anivon'ny fokotany anontany andinindininy fa tsy sakana akory zany ahafahantsika manao ny fisoratana anarana biometrika. Itony fanoratana anarana biometrika sy any prodigie raha tokony farana ny 30 jona izao raha ny fanazavana azo tanjona ny anamorana ny fikarakarana ny taratasy mpanjakana sy ny fidirana amin'ny fampiasana ara nomerika ho an'ny asa mpanjakana. Dia izay ihany koa no entintsika misento anaty doka vetivety aza misaraka amin'ny ary. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Itanao tivacharecharecha meilleure qualité mitunda vitamine C Jimina ni goûter naturel c'est pirate fatenga réel parfait orange fraise et coco si parfait marisa caraza Jimina a gagné roche alle tenga toche Mina metamna. Coucou Angie. Coucou. L'historien Lechana Regusaki tena jay. Merci Benji. Ina tena tsy Instagrammable mihitsy. Tian'olo jiro sy carotte ato fa dans le rouge budget ça. Mandalova Batimax. Promo B volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsingé. Asaramanitra miavaka. Fienambidy 10,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fienambidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fienambidy 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Nifahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana.
20 taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko a dia izay mahafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ahomaly nitetika asa roa lehibe ahafahana manatsara ny fanavaozany ireo androm-panjakana sy ny fanamafisana ny fahatokisany vahoaka malagasy ny ametraka androm-panjakana mangarahara tompona andraikitra ary mahomby no isan'ny tanjona goavana ao anatin'izay ho ny mazovoan'ny vondrona eropeanina monina sy miasa eto Madagasikara ka eto andriatsilavo nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy itetika asa roa lehibe anatin'ny fandarana asa tous redevable fa tsy ny vondrona eropeanina vola tetika asa voalohany mitetina 30 tapitrisa euro izay aritra 80 volana ary isehatra amina commune 10 ao anatina faritra misy 3 miompana indrindra amin'ny fitantanana demokratika manandratra ny mangarahara ny tamberina andraikitra ny fahombiazan'ny asa-panjakana sy ny fampandraisana anjara ny olo-pirenena ity tetika asa ity miompana betsaka amin'ny sehatra nomerika ny tetika asa faharoa izay mitetina 3 tapitrisa euro aritra 70 volana ary asa amina ivitoerana mihoatra ny 20 anatina faritra misy 5 zava-dehibe ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ho antoky ny fitantanana mangarahara hoy ny masoivo ny vondrona eropeanina monina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. C'est le principe simple selon lequel ceux qui exercent le pouvoir le font au nom des foto-kevitra tsotra dia miasa amin'ny anaran'olo-pirenena izay nomena fahefana ary tokony hanao tatitra misy andro efatra lehibe dia ny androm-panjakana mpanaramaso mahaleo tena tanteraka ary manana fitaovana faharoa antenimera mahay manolo tena hanaramaso ny volam-panjakana sy ny asan'ny gouvernemanta fahatelo ny fitsarana miasa tsy misy tsindry sy fitanilana faefatra media malalaka fiarahamonina miasa sy mametra mpanotaniana izay mandray anjara amin'ny asan'ny olo-pirenena propose et contribue à la surveillance citoyenne. Nanamafy ihany koa ny Premier ministre lehibe ny gouvernement tateto fa zava-dehibe ny tamberina andraikitra indrindra ho an'ireo mpitondra sy ireo nomena andraikitra ny kolotsain'ny fanaovana tamberina andraikitra izay tsy tantaratra tamin'ireo mpitondra ny fandimby teo aloha. Aujourd'hui on parle de tous redevables, un projet que anio isika dia miresaka ny tetikasa tout redevable izay efa nidina hevitra 5 na 9 taona lasa ary inoko fa tohin'izay efa natomboka izany ary tena tiako ilay teny hoe redevable miresahana betsaka ny fitantanana sy ny kolokolo fa io redevabilité io no tsy ampy eto Madagasikara ireo gouvernementa ny fandimby dia tsy maneho mihitsy izany hoe redevable izany vécu ce que c'est être redevable envers les citoyens. Fitantanana-raha-panjakana mangarahara faritra voatohana amin'ny fampiasam-bola sy ny asa ataony ahafana mamaly ny filan'ny vahoaka iny fotony ary fitsarana manakaiky vahoaka sy mahomby ireo amin'ny ankapobeny no andry ankinany ny tetikasa voalohany ny ampienan'ny fotoana lany amin'ny fikarakarana ny taratasy-panjakana ny fiarovana ireo antota-kevitra ary koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa-panjakana amin'ny fampiasana maharitra ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia no tanjona amin'ny tetikasa faharoa tafiditra anatin'ny fanohizana ireo ezaka nataon'ny vondrona eropeanina tao anatin'ny 10 taona farany izay mikendry fanatsarana ny fitantanan-daharam-panjakana ireo tetikasa roa lehibe ireo.
lafa mavao afo fambidirina anatin'ny drafitra fampiarana ny CDN 3IP na ny drafitra nasionaly hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ro lara-pahamehana ny sehatry ny rano amin'ny fidiovana ary ny fanadiovana misa 20 amin'izao fotoana izao isan'ny tanjona ny ampienany ireo faty-antoka ara-toekarena sy ara-tsosialy izay ateraky ny fiovan'ny toetrandro amin'ny taona ho avy. Daniela Minoarsoa no mitaditra ny antsipirian'izay. Manodidina ny iray isan-jato ny arikarena fa ho be eo isan'ny taona no mety ho very eto Madagasikara raha tsy miomana mialoha amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny mety ho fiantraikan'izany ny firenena. Isan'ireo sehatra tena voakasika ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana izay miteraka fahavoazana ara-pahasalamana, fihenan'ny vokatra ara-toekarena ary fandaniana fanampiny ny fanjakana sy ny tokantrano. Tokony homana mialoha amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny vokatra mety ho teraka izay araka izany Madagasikara tsy ho very vola fahatany. Antony sy ny atrikasana ampivondrona ny ministeran-drano, ny fanadiovana ary ny fidiovana ireo mpisehatra amin'ny rano, ny fidiovana ary ny fahadiovana toy ny ONG Climate Madagasikara miaraka amin'ny fanohana ny WaterAid Madagasikara. Ka ty atrikasan-droany ity zany izay karakaraina miaraka amin'ny WaterAid sy ny Climate Madagasikara dia natoka ministeran'ny rano ampivondronana ireo mpiara-mombin'antoka ao anatin'izay anaovana an'izay drafitrasa fanatanteran'izay. Io drafitrasa io rehefa vita dia entina manohana ny fitadiavana famanitsim-bola fanampiny mahakasika ny climat zany ary indrindra ahafahan'ireo mpisehatra miomana amin'izay na misy ny vola na tsisy ny vola fa ny asa izay tanterahana rehetra dia manaraka an'io drafitrasa io. Isan'ny atao lara-pahamehana hiatrehana izay mety ho vokatry ny fiovan'ny toetrandro izay ireo foto-drafitrasa mifandraika amin-drano, ny fidiovana ary ny fahadiovana. Eo ihany koa ny foto-drafitrasa mifandraika amin'ny herinaratra sy ny maro hafa. Ny herinaratra satria isika dia manana an'izay besoin en terme d'électrification goavana be izay raha na ho an'ny Antananarivo renivohitra fotsiny ary dia eritrereto izany hoe Madagasikara mbola lavitra noho izay dia anisan'ny tafiditra ao anatin'ny lara-pahamehana ny teknôlôjia innovanty satria rehefa mangataka famatsim-bola isika dia anisan'ny jeren'ireo mpamatsy vola ny qualité sy ny innovation ao anatin'ny projet izay proposentsika. Ny projet conventionnel zany amin'izao dia sarotsarotra ny azahoana financement ho anazy fa ny projet innovant entre guillemets no mahasarika kokoa ny mpamatsy vola dia tsy maintsy misaliny amin'izay tsika amin'izay hoe Madagasikara mbola marefo izay. Ny ministeran'ny rano zany dia efa manomana karazana hoe norme nationale amin'izay hoe foto-drafitrasa afaka miatrika ny fiovan'ny toetrandro zany. Zany hoe araka lazainy teo raha misy cyclone mandalo na misy haitany mandalo dia ireo foto-drafitrasa ireo dia afaka misaka an'izay na ny famatsiana rano fisotro madio na ny fidiovana sy ny fidiovana. Mbola tolotra eo anivo ny filakevitry ny minisitra sy ny antenimieram-pirenena ny CDN 3 alohan'ny ankatoavana azy amin'ny fomba farany. Vokatra andrasana amin'ity atrikasany rano ireo mpisehatra amin'ny rano, ny fahadiovana ary ny fidiovana ity ny antohana fa voafaritra ny tetikasa wash, voatokana mazava ny famatsim-bola ary voasoratra mazava ny andraikitry ny tsirairay. Ankoatra izay ny famaritana tondrozotra iarana manatanteraka ary ny fananganana zanavondrona manokana iandraikitra ny CDN 3 IP wash. Fa manome fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato amin'ireo entam-barotra sasany ao an-toerana ny akoridiga andotam-penaka amin'izao ankatoko ny asaramandry izao. Ankoatr'ireo kojakoja samihafa isany omen-danja manokana ny ankizy amin'ny alalan'ireo kilalao samihafa. Hentsora Soarimalala. Ny fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato amin'ireo entam-barotra sasany indray no tolotra omeny tranom-barotra Kordiga andotam-penaka amin'izao akaiky ny fetin'ny asaramanitra izao. Ankoatra ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho asongadina manokana ihany koa ireo kilalaon'ny ankizy amin'ny mahavolany ankizy ity volana ity. Anisan'ny nampiavaka ny hetsika ihany koa ny fampianarana katro sy fanorona raha ny fanazavana. Dia misy ny fampianarana katro sy fanorona izay atao ny alarobia 4
roapolo jona ho avy zao manomboka amin'ny ray oratolakandro manoloana ny Yama tanàna hoe teo akaikin'ny TBS izy io natao ny fisoratana anarana dia azo atao tsara amin'ny page Facebook ny Akourdigue ankoatran'izay ihany koa dia misy ny hetsika izay atao ny 5 jona ho avy zao manomboka amin'ny ray oratolakandro dia isy ny fampisehoana izay rahana amin'ny Révololo sy ny tariny ankoatran'izay ihany koa dia ny tena goavam-be moa zany dia ny afomanga lehibe izay atao etsy atoerana amin'io andro io ihany manomboka amin'ny 7 arivo dia farany ho fanomezana fahafapo hatrany dia isokatra ny 9 jona ho avy zao ny salle de bowling strike club sy ny mazoto food court izay fotoana tsara azo iahan'ny mpianakavy dia farany angambany ho fanentanana antsika rehetra dia manome fotoana antsika rehetra ety amin'ny centre commercial Akourdigue anararoatra ireo fiainam-bidy sy hetsika izay tanterahana ety atoerana. Efa tazana eny an-toerana ihany koa amin'izao fotoana ny fandefasana ny lalao fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izay azo ny mpianakavy hatrehina ao anatin'ny tanjona napetraka ny tranombarotra Akourdigue Andota-Penakatrany ny manome fahafampo ny isam-batan'olona na ny kely na ny lehibe amin'ny fanolorana tolotra vaovao kanefa mirary. Mbola tsisika ny fandaniana ny lalàna ampiana ny accès et partage des avantages mifeny fahazona mampiasa harena biolojika sy ny fahalalàna nentim-paharazana mifandraika amin'izay ary ny fizarana aradrary ny tombontsoa azo avy amin'ny ahoany mpisehatra ara-tontolo iainana nanao tatitra voalohany mikasika ny fampiara Madagasikara ny fifanarahana iraisam-pirenena momba izay APA izay tsy tokony hotrandrahana na ondrana fotsiny karazany zava-mananaina sy ny arena fototarazo fa mila tamberim-bidy sy tombontsoa miverina amin'ny vahoaka ihany koa raha ny fanazavana netiny izay ampisehatra izay tsara soarvelo. Fanavaozantsika izao ka tsy tokony avela hitrandraka sy hazovana amin'ireo arena voajanahary eto an-toerana mihoatra ny vahoaka eny fotony ireo orinasa any ivelany ho ny fanehoan-kevitra nampisehatra ara-tontolo iainana. Hatreto tsy mbola misy ny lalàna azona manome tombotsoa mivantana ny eny fotony ankoatra ny APA accès partage des avantages izay mbola hiadiana ny fandaniana izany hatramin'izao raha ny fanazavana. Ary efa firenena maro be eto Afrika no efa manana an'izany loi APA izany. Nahoana moa isika malagasy izay sokajiana ho pays méga divers zany hoe firenena manan-karena indrindra amin'ny resaka karazana zava-mananaina no tsy hampiatra an'izany. Izany tokony homena tombotsoa ireo orinasa ve ireo orinasa goavana ny ivelany ve no avela itsika hitrandraka fotsiny ny arem-pirenena sa ny vahoaka aty fotony izay tena manitra sy fadiranova izay zany no antony edivanay hoe izahay raha mbola teknisiana ihany dia hiady izay hatramin'ny farany andaninana io volavolan-dalàna momba ny APA io aminay dia rariny sitsiny raha toka hoekena sy ho tanterahana izany volavolan-dalàna momba ny fitrandrahana sy fizarana ny tombotsoa azo avy amin'ny arena fototarazo sy ny fahalalàna nentim-paharazana izany. Nisy androany fivoriana ireo mpisehatra samihafa izay nanomezana tatitra nasionaly mikasika ny fampiarany Madagasikara ny fifanarahana iraisam-pirenena protocole de Nagoya momba ny APA ary koa tatitra io efa nisy ny permis APA voasony sy karazana tamberibidy nomena ny vondrom-piarahamonina eny fotony. Amin'le permis efa navoakatsika momba ny APA dia misy tena fikarohana fotsiny nataony fefa fizarana tombotsoa tsy na dia hoe ny fanaovana fizarana ny vokatry le fikarohana natao ary matetika mantsika taloha zany dia hoe alefa fotsiny le santionana na zava-maniry na biby dia avy eo tsy fantatsika akory hoe inona no natao nampiasana azy ary inona no tombotsoa na vokatra azo avy aminy tena tafiditra ny fikarohana. Na seho zany ny vokatra nandritry ny taona 7.4 ka hatramin'ny 5.4 inona avy ny vitantsika amin'ny fampiarana amin'ny protocole de Nagoya. Tombotsoa lehibe ho an'i Madagasikara ireo arena fototarazo sy fahalalàna nentim-paharazana azo avy amin'ny karazany zava-mananaina misy raha toa ka tafapetraka ny lalàna mifandraika amin'ny tombotsoa tsy maintsy averina amin'ny vahoaka ny fotony izay mikolo ireo arena ireo ho hiatrany ny fanazavana. Antony mahamaika ny fandaniana sy ny fampiarana ny lalàna APA ka hanerana ny tompona ndraikitra raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Izay ny apafa iresaka momba ny NFA isika
Ny Institut national de formation administrative indray manomboka izao no iteto faritra ampiofan'ireo mpiasam-panjakana raha teto Antananarivo hatrany no nanatanterahan'izay hatramin'izay. Mariky ny firosoana amin'ny fanamavanana ny vesatra ho an'ireo mpiasam-panjakana izany ary taratry ny fitsinja ara-pahefana ihany koa. Hono teo anivony ministera ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Honona saina. Raha tsy maintsy niakatra teto Antananarivo hatramin'izay ireo mpiasam-panjakana te hampitombo ny fahaiza-manaony. Niovy izany nanomboka izao ho fanatsarana ny asa-panjakana ka ireo mpampiofana indray no hiparitaka manerana ny nosy ho ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Zava-dehibe tokoa ny fampiofanana amin'ny teto faritra tahaka an'izao ary ny fanindran-dalana amin'izay le fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay no manaja azy. Satria misy ny module anankiroa natao tao anatin'izay fampiofana izay dia ny correspondance administrative ary indrindra ny tena zava-dehibe ihany koa dia ny élaboration et exécution budgétaire. Satria raha tena anao izany fitsinjaram-pahefana izany dia tsy vitan'ny hoe ao anaty birao fotsiny dia mipetraka eo fa tsy maintsy misy ihany koa rehefa avy eo ny fitsinjaharana ny araboly satria io no fitaovana voalohany hoentina mahatonga ao anatin'izany fitsinjaram-pahefana tena izy izany. Isika nefany raha ohatra ka iroso amin'izay fitantanan'izay dia adidin'ny fanjakana izay tarihan'ny ministeran'ny fonction publique ao anatin'izay zavatra izay no mame famiofanana. Satria raha sanatrika hoe misy ny vola hotantanana kanefa tsika tsy vonona ao anatin'ny fitantanana dia mety piège zay sanatria isy ligadra ka izay no antony lehibe nanaovana izao fampiofanana izao eo anivon'ny INFA ary ny ministera tena mitana mametantsoka amin'ny fanatanterahana izany satria ny fitsinjaram-pahefana ihany aminay no afaka mitonga antsika ho anay fampandrosoana any Madagasikara. Miankina amin'ny filan'ny faritra ny fiofanana atolotra hoy ny tale général Institut national de formation administrative. Ny avantage amin'ny délocaliser ny andrasana satria tsy ny mpiasam-panjakana rehetra no manana moyen hiakarana ny Antananarivo hamonjy an'io cycle corina modulaire io. Zay no avantage azo zareo rehefa midina aty amin'ny faritra izay ny tombony ho an'ireo mpiofanareo mitombony traikefananany. Zany hoe raha mpiasa ohatra izy amin'ny resaka correspondance administratif dia afaka tsy misalasala mandefa taratasy antanantoatra miakatra amin'ny lehibenazy jusqu'à ny faratampony. Zay ny tombony mandritra zay 10 andro zay. Ohatran'izay koa ny élaboration exécution budgétaire. Raha olona ny efa niasa amin'io izy dia moramora aminazy no manao ny élaboration na budget sy ny exécution na budget. Zay ny tombony ho anay mitety faritra reo. Fa ny faritra no misafidy inona no tiany tsy hananany traikefa mba tiany ampy traikefa dia inona no entinay aty ary tsy hitovy ny module atao mitety faritra. Ny teto amin'ny faritra Savano no santatra ity fampiofanana ity ary navoaka tamin'ny fomba ofisialy teto Sambavy ny andiany Zavalalana. Ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny faritra Menabe no hisitraka ny fiofanana manaraka. Iverenantsika vetivety ny resaka fokonandofa ho any toliara vetivetsika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Kanja amin'ny tafo tsy hanenge toliara ny fokonandoparitra ho any Atsimo Andrefana Omaly. Avavaka iraisam-pinono izay notariany teo anivon'ny FFKM nanomboana izany isan'ny tanjona ny azona ny hevitry ny tsirairay manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Esperanto Marsonette Kolotoliara. Vavaka iraisam-pinono notariany FFKM izany no nisantarana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonan-doha-paritra ho an'ny ato Atsimo Andrefana Omaly. Nandritra izany dia nanambara ny FFKM fa zava-dehibe ny hananany ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana fehi-kevitra hoentina any amin'ny nasionaly ka ho fanatanterahana izany dia hiainga avy any amin'ny fokotany ny faka-kevitra ary hiakatra mandra-pahatonga ny eny anivon'ny faritra ary hoentina any amin'ny nasionaly. Ny zavatra ngeza be zany tena lehibe tokony ho tsapantsika rehetra dia voalohany anana fehi-kevitra hoentina makany amin'ny nasionaly ny faritra misy antsika. Ahoana nazahoana an'izay? Ny azahoana an'izay
dia misy ny fakakevitra ny amin'ny fokotany. Faharoa tonga ao amin'ny communentsika dia efa isy amin'izay ny fifanankalozan-kevitra avy amin'le lohahevitra 10 mba ahafahana manatevina azy sy manatsara azy. Efa isy ny lohabary andasy ho an'ny tanora rehefa ao amin'ny commune. Rehefa izany dia hiakatra amin'izay tsika ao amin'ny distrika. Ao amin'ny distrika zany misy andray ireo fikambanana izay ara-dalàna ao amin'ny distrika rehetra dia miaraka miady hevitra indray miaraka amin'ny lohabary andasy ho an'ny tanora. Misy indray ny hetsika karapanondro izay tokony fitainao. Ireo amin'izay zany ny tonga makaty amin'ny faritra misy antsika. Ireo zany mba ahafahana manateraka an'ireo dia tsy maintsy ajaina ny hoe tafiditra daholo ny akolafin'ny olona rehetra. Manoloana izany dia efa nisy ny fandaminana avy any amin'ny foibe ny amin'ny daty araka ny document cadre raha ny fanazavana ka ny faran'ny volana jolay izao no amitana ny an'ny fokotany, ny volana aogositra sy septambra ary oktobra ny an'ny commune, novambra sy desambra ny an'ny distrika ary ny volana febroary 17 no hamitana ny an'ny faritra. Misy daty izay ny faritany foibe izy ireo ao anatin'le document cadre izay nomeny. Mety isy ihany ny fanatsarana izay omeny atoato fa ny fantatray zany dia izao vita farany jolay ny fokotany. Dia aveo indray tsika ho septambra oktobra ny commune. Rehefa aveo indray tsika zany dia novambra desambra indray ny aty amin'ny district. Février 2027 vita ny faritra. Teto dia nanamafy ny FFKM fampitarika ihany izy ireo ka miantso ny rehetra hanao tantsoroka, handray anjara ary haneho ny heviny ankalalahana ho an'ny hoavy ny taranaka. Ny FFKM dia mpitarika ihany fa isika rehetra dia atsony ny FFKM mba ahatonga ny hoe ndao tsy hamihevitra ny hoavy ny taranaka amin'izay tsika. Aoko tsika rehetra somary manana faharetana miandry ny toromarika sy ny tondro lalana izay omen'ny foibe aoka mba tsy hosotapenam-bava. Tsy hisy intsony ny hoe tolorana vola mba ahafahana maneho hevitra tsia. Izao fotoanan-doham-paritra izao dia tarihin'ny FFKM ka ny fitalehavam-paritra misahana ny fanavaozana izay eo ambany fiahian'ny ministera misahana ny fanavaozana no manao ny tantsoroka. Lafa mavoafa ny tanterahana androany ny fandefasana sy ny fizarana ny loka ho an'ireo izay nibata ny amboara. Tamin'ny tetikasa Le Français en image no karakarainy ny Alliance Française. Lohahevitra nosafidiana tamin'izany no hoe santé mentale des jeunes. Gaëtan Andriatsilava no mitaritra ny Antsipriana. Alliance Française misy safolo manerana ny nosy no nandray anjara tamin'ity tetikasa Le Français en image, la jeunesse malagasy raconte son monde, izay nampitondraina ny lohahevitra hoe la santé mentale des jeunes na ny fahasalaman-tsain'ny tanora no karakarainy ny Alliance Française ity. Samy namokatra horonan-tsary fohy 7 hatramina 10 minitra ny ainga tamin'ny lohahevitra ireo mpandray anjara rehetra. Androany notsaraina ireo asa vita ka nozaraina ny loka ho an'ireo mendrika indrindra. Nampietsi-po ary nanaitra ny famokarana nataon'ireo tanora mpandray anjara. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara. Donc on a vu des thématiques très différentes, que ce soit le stress, que ce soit nahita lohahevitra samihafa isika, ny raritsaina, ny fifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny namana, ny fadimbolana voalohany ho an'ny tovovavy sy ny fanararaotana ara-nofo. Ary dia tena tafavoaka tsara araka ny tokony ho izy. Indrindra ny tanjony ity tetikasa ity dia ny hamoaka talenta ka haneho ny tanora hoe afaka mamokatra izy ireo. Na dia tsy manana caméra lehibe na projecteur sy ireo fitaovana hafa fa araka izay eo am-pelantanana dia afaka mamokatra documentaire kely. Afaka alefa amin'ny Alliance Française tahaka izao. Qui passe sur grand écran ici à l'Institut Français de Madagascar. Misy 20 ireo mpandray anjara avy amin'ny Alliance Française misy 10. Ny afaka ny sanganasa n'ireo nahazo ny loka raha tsy ilaza afa-tsy ny Alliance Française ny ao an-tsiranana izay nahazo ny meilleur documentaire. Zava-dehibe ny tetikasa tahaka izao ka irarina ny risoana ho amin'ny andiany manaraka. L'année prochaine, écoutez, on espère, en tout cas, on espère que... Irina ho an'ny tanora ho avy mba haritra ny tetikasa. Araka izany dia isarako ny Institut Français ao Paris nanoana arabola ny tetikasa, ny RFI sy ny France Media Monde. No izy ireo no nahafahana nanao ny hetsika sy ny tetikasa. Ary nona fa ahita famatsim-bola ho an'ny andiany faharoa izahay. Efa voaresaka izany ary betsaka ny lohahevitra nivoaka. Araka izany antenainay ny hiteny amin'ireo tanora hoe amin'ny taona ho avy indray. Sont revenus avec plein d'idées de thèmes aussi.
Donc on espère vous dire à l'année prochaine. Mifandraika amin'ny zava-misy ainan'ny tanora amin'izao fotoana ny loha hevitra ny safidiana amin'ity andiany voalohany ity. Ireo tanora izay miady mafy ary mila tolo-tanana tsy ho voasariky ny rendrarendra sy ny fanatotoloana ankehitriny. Dia izay ihany koa no entsika manakato indray ny fiarahana amin'ity ality naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafo amin'ny raha-pitondray ary veloma toboka. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.